Rijoan'Andriamanitra rainay izay ny an-danitra dia misaotranao indray izay no ny amin'ny ity fotoana ity mbola ahafahana indray miafatra amin'ny teninao sokafy ny fon'ny olona rehetra izay mandrezo afatra izao ary ampio izy mba handray ny tandrifina azy ka tsisy hodiso anjara izay rehetra manaraka izao afatra izao fa namasinao ny tompony alo lalana anempon'ny olona rehetra ary dia mangataka ny fahafenon'ny fanahy masinao ao hitondra indray izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy mangatana izany. Amen. Dia misaotran'Andriamanitra indray isika raha mbola afaka manohy hatrany ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Androany dia hitarika antsika kely fa ny miaino ny tenin'Andriamanitra ry havana miaino toviteny dia mora sarotra zany ohatran'ny mahafinaritra miaino azy fa mampiatra azy sarotra ohatran'ny mahafinaritra zany miaino fampairezana sy ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tena mandeha ny lafim-piainana iny hita fa sahirana nahoana ary satria ny toro-teny tsy mba voarain'ny saina maolombelona tsy voarain'ny fahalalana hoy izy any amin'ny Ezekela 3:7-20 hoe ary ny fanahy kozy no ataoko anatinareo mba azahoanareo mahakatoky mitandrina ka raha tsy ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy tokoa no tonga ny anatsika tsaray avy tsy ho voaraintsika mihitsy ho teny io zany no mahatonga antsika nanay rehefa manatrika fotoana sarotra itsika tsy hitatsika zay tenin'Andriamanitra raisina na mitazona ihany ny saina fa rehefa avy eo mifandray dia tsy maritra satria ny fanahy masin'Andriamanitra tena manana miraikitra lehibe mihitsy eo ampandraisana ireny tenin'Andriamanitra ireny. Raha ohatra zany isika ka tsy mandeha tsara amin'ny fahamasinana tsy mahavoaray ny tenin'Andriamanitra tsika milaza nareo tsy afaka mampiasa ny tenin'Andriamanitra mihitsy isika raha mbola maloto ny saina maloto ny eritreritra maloto ny fitondran-teny ka tsy miasa anatsika ny fanahy masin'Andriamanitra dia zao fotsiny zavatra mety mitranga mahafinaritra fotsiny ny toro-teny fa tsy misy fiatraikany ny fiainantsika tsara avy zany no tena mila mitandrina tsatsika rehefa rehefa alohan'ny amin'ny tenin'Andriamanitra mangatany mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra mba anampy anao ary tsy vitany hoe mangatany fa tsy hoe mangataka fanahy masina fa mangatany mihitsy ho diovy rano Jesosy aloha diovina aloha ny saina sy ny eritreritra rehetra alohan'ny aloha tenin'Andriamanitra alohan'ny amakina tenin'Andriamanitra amin'izay miraikitra tsara ho ampo io teny io tarivo tsara tsika satria ohatran'ny mora ho amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena sarotra lazaiko anareo ary zany no mahatonga tsy dia tena voarain'ny olona loatra ny tenin'Andriamanitra betsaka jereo tsara ny mpianatra nandritra ny telo taona miaraka tamin'i Jesosy nampianarina natoro ny zavatra be dia be fa rehefa tonga tamin'ny fotoana dia jereo fa mbola niparitaka foana ny mpianatra ary Petera zany nanjary sary mbola miala foana fa rehefa nrotsaka amin'izay ny fanahy masin'Andriamanitra nanomboka teo amin'ny asana apôstôly jereo tsara dia niverina tsara daholo ny fampianarana rehetra ary ahafahany reto mpianatra reto miatrika fotoana sarotra rehetrarehetra tiako taritana saintsika tsara zany mba ho zava-dehibe amintsika mihitsy tena angatao mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra mangatany io ny rano Jesosy izy satria fanahy masina io tsy mety mipetraka io ry havana raha tsy madio fotsika tsy mipetraka ao anatsika mihitsy io raha tsy madio ny fotsika satria fanahy masina io no Jesosy
ary Jesosy tsy miaraka amin'ny loto maloto eritreritra maloto sainana maloto fiteny maloto tsy mipetraka amin'izany izy Jesosy ary fanahy masina tsy mitoetra amin'izany janitsika tsara rehefa natao anatin'ny telo taona sy tapany ingeny tompo miaraka tamin'ny mpianatra telo taona sy tapany fotsiny fa rehefa niasa taminy fanahy masina dia rehefa vita ny telo taona dia natanjaka tsara amin'izay ireo mpianatra ireo ary tonga ny lehibe tsika amin'izao vanandrontsika zao mihitsy efa 10 taona efa 10 taona efa 20 taona tsy mety mipetraka mitsy le teny efa ela be mihitsy ary sasany mbola neo ihany eo ny antony ry havana satria tsy mipetraka ao anatin'ny fony olona ny fanahy mas'Andriamanitra ary ny zava-doza rehefa naza dino fa zay tsy manam-pamatsiana tsy mahita toro ary io fanahy masina io no hitondratsika hiakatra ny an-danitra kely evany io fanahy masina io no hisitona atsika hoeneny Jesosy kely evany ka raha tsy manapaka tanteraka ao anatin'ny saitsika sy ny fanahytsika ary tenatsika fanahy masina io dia mavesatra be tsika tsy voasiton'Andriabe tsy voasitony fanan'Andriamanitsika dia fanaoko matetika no tsy dia tena mampanantenatena fotsiny hoe tsika rehetra ho any an-danitra kely tsy ny rehetrarehetra mihitsy no any an-danitra tsy ny rehetrarehetra koa nitsenan Jesosy fa zay tsy manam-pahamasina ary ny fitsenanan'i Jesosy havana aza dio fa mbola misy fisyvanana tsy ny rehetrarehetra zay mitoetra tsara eo amin'ny tompony zay maty eo amin'ny tompony ny tsakana ary zay mbola mitoetra tsara tio somary mampatsiakela zany mba tsy anderotina fotsiny aho ny fiainam-panahy fa mba tena andray zavatra fotsika isaky ny meny ten'Andriamanitra androany dia somary ametraka kely aty fanontaniana tia hoe tena mba fantatra ao ve ny antom-pahavelomanao androany nahoana ianao men'Andriamanitra tombonamina amin'ity taona 1 mba fantatrao ve fantatrao ve ny antony misy raha zay tena mba nametraka fanontaniana tamiko izy ary zao mba fanontaniana petraka tena mba mahafinaritra anao ve raha misy ny androm-piainanao rehetra tena mba mahafinaritra anao tena mihitsy hoe ento tena mahafinaritra tanteraka mihitsy satria fantatro ny androm-piavelomako tena fantatro ary ambonin'izany mbola fantatro koa no aleko rehefa avy eo hiratra molaza fa hoana tena fantatro ny antony-pisiko dia fantatro koa no aleko rehefa avy eo tena fana dia foy ilay fotoananay moa dia mbola resaka aminao aho sisa manaraka ka ianao androany naninona ianao tratrany ty andro androany ty taona ity tena fantatrao ve ny antom-pahavelomanao iresaka anao zavatra nakoroa aho mazava tsara somary mamerina kely aho ary fanahiniko misy ny mamerina ny reto afika reto satria rehefa nametraka fanontaniana ihany aho tamin'ny nampianatra koa tamin'ny olona anankiray dia nankalaza n'izany hoe faterahan'i Jesosy zany atsika dia tena faly taontsika fa jereo kelykely fiainan'i Jesosy jereo kely ty anaran'ity Jesosy ty tsy resaka ny Isaia 9:9 fa ny Isaia 9:1 fotsiny koa jeretsika dia zay ny fanahin'i Jehovah no ataoko izy dia misy toetrandreo fanahin'ny fahendrena fanahin'ny fahazavan-tsaina fanahin'ny fanoloran-tsaina fanahin'ny faherezana fanahin'ny fatahorana ny Jehovah zany ny toetrany fanahy masina zany ny toetrany Jesosy io dia rehefa narahin'i Jesosy tsika tafiditra ao anatin'ny olo toetra marina ve zany amboniny fotsiny ilay Isaia 9:7 nampara-mitanareo atoko 5 ny olona rehefa milaza fanarahin'i Jesosy reo no fitaratra jereo no riavana mila mamantatra tsara tsika dia ozy aho tamin'ilay olona zay zavatra roa ihany mety toerana misy ny olona
na izy tsy nanreny Jesosy fa mpivavaka tsotra tahaka Nikodemosy fotsiny, mpivavaka tsara. Dikan'izany mbola tsy voavony zany ka be dia be zany, na izy tahaka n'ilay mpianatra teny ambony sambokely niaraka tamin'i Jesosy, fa zao nampatoriany Jesosy dia nanonja ny sambokely any mbola nikorotana ihany izay. Ka oza fante iza tamin'ireo io zay angamba le faharoa tsy mety manaiky misy amin'ilay voalohany tsy nanren'ilay Jesosy fa angamba le faharoa tsy misy maharatsy zany. Fa ny zavatra tena tsara fantako zany izay mo amin'ny mpanabe sy mpitoro filaza tsara very konty ny ray tsy mba teny aloako ny vavan'ny olona no inonay fa ny symptôme spirituel. Raha misy olona milaza sy fananreny Jesosy mazava ho azy izay toko fasivy andininy fatimy ireo tokony hita eo fiainan'io. Mazava ho azy ihany koa le isa toko faraka amby folo andininy voalohany. Ka raha tsy hita reo tsy marina koa ny fananray Jesosy izy. Ary mbola amolony zany ao Galatiana toko fadimy andininy faharoapolo. Raha misy olona nanreny Jesosy dia ireo toepanahy reo no hita ho aminy. Noho izany anjarantsika no mijery aza manaky mamany nanreny Jesosy aho na le faharoa fa mandinika an'ireo aloha. Misy ten'Andriamanitra anakory hoe tovakiko aminao amin'izay reo mba teny fatoatsika be dia be amin'ity afatra noanity ho ia hoe mba ahafantaranao ny ampahavelomanao. Ny anankiray voalohany dia ny filazantsara ny jaona toko fahatelo, jaona ambaliny toko ndininy faenina amin'ny telo fahelina amin'ny telopolo. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezerin'Andriamanitra no mitondra mamy. Io ny anankiray voalohany ny havana ny mba hanana ny olona fiainana, hanana ny antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Matoy ianao zany mieny zao toroteny zao androany ny antoka avelomanao androany ataovy azo antoka fa nahazo fiainana ianao lay mandrakizay. Mamerina ny foana avana satria petsaka mihitsy zavatra hita ny havana sy tsapa, fa be lehibe mihitsy ny olona ny havana mihevitra ny tena mihitsy izy fa voavojy. Dia mazava ny teny tompo hiala amin'ny fahatezerana zay tsy maintsy ho avy. Ary fahatezera'Andriamanitra eo efa manomboka ety ambony tany io, miala amin'izany no antony. Ary ny faharoa dia mba hanananao antoka garant. Io koa tsy vitavita ny zavatra velany fotsiny aho hoe zanga efa vita batise, zanga efa mpandrefana samboky, zanga efa mpiandry, zanga efa pasteur, zanga efa dekôly. Tsy vitan'izany io fa arak'le nambarako taminao teo hoe misy asan'ny fanahymasina anatiny efa azo antoka ve reo. Ary ny fiarahamonina dia tokony hafantatra an'ireo. Nafiratra nisahaby tamin'ny vatoko ty tantara anankiray ty teny ambony tomobily, tantara marina izy ty tany am-pitaranamasina mpanompon'Andriamanitra anankiray. Fantaro tsara ny tantara ny tiralahy anankiray ty ary mpanompon'Andriamanitra matanjaka amin'izy. Tiako aperaka aminareo amin'io manko dia hoe manahoana ny vokatra rehefa tena nanray Jesosy lay olona. Lehilahy anankiray niditra tamin'ny fiangonana rivariva ny andro, fotoam-bavaka ariva foana masona ataony andresy lahatra misy sy tantara marina ty. Ary rehefa tonga izy dia iny misy olona anankiray niditra nanatony le mpanompon'Andriamanitra, ianao ve ozy izy no rahalahy finay, zay matsy anaran'le mpanompon'Andriamanitra, ianao ve? Dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra, izaho tokony izy
fa ahoana mba afaka miresaka aminao kely avy eo sy alohan'ny fiangonana io mba afaka manokana fotoana ve ianao mba ho anetraniko rehefa mirava ny fotoam-bavaka fa misy zavatra mba tiako resahana anao ny tantara-piainako io io sy le mpampirimatra mahafinaritra tokoa zany izy fa dia ho any aminao aho dia lasa eo leo mipetraka tsy tatako zay dia misy dekôrina sy mpampirimatra be da be ahoana inona tadiaviny iny olika ahoana nangataka izy mba ho any amina raha za mahakany ianao za mahakany amin'iny olina ianao alatsiny aho sy lay pasteur efa nilazaiko tamin'iny taminy fa ho any a zany tsy maintsy ho any a aibe dia rehefa vita ny fotoam-bavaka dia niangy azy leraka ny tena tiako aperaka aminareo amity a manahoana marina tokoa rehefa tena miditra Jesosy dia nentina ndeha tamin'ny toerana dia tonga tao an-trano tsy trano no midirana aloha fa niditra ny toerana anankiray izy dia ampidiriny tao amin'ilay efitrano pasteur dia rehefa naniditra tao amin'ilay efitrano dia nidiny lakile ny trano dia mifanatrika izy dia navoaka ny revolver teny amin'ny tanany tsy tahitra mihitsy pasteur nijery ozy izy hoe tsy hanao ratsy anao akory fa aza matahotra fa ametraka fanontaniana vitsivitsy aminao iveo izy pasteur voalohany indrindra aloha fantatrao tsara dia tanako teo zay misy revolver ty olona efatra no maty tamity ny anakoroa le mpitondra le tranombarotra no namono azy ary ny anakoroa ny tanako no namono azy ono a pasteur mbola azo amtenaina ve ny olona tahaka an'izany mbola azo amtenaina moa zay ka somary miverina kely a fa melohany nanaovan'ny pasteur zay teny zay dia ozy izy le marina daholo ve no zay milazainao teo ry pasteur le tamin'ny toriteny rehetra marina daholo ve reny mitendeninao reny dia hoe ozy izy pasteur fa inona moa le tena tsy tadidiko lava ohatry le toriteniko izy izy ka inona ny tena tianao antanina le hoe ny rano Jesosy Kristy ozy manateo antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra ve zay tianao antanina ozy izy pasteur marina satria Andriamanitra ny tena izany hitanao tsara zany zay ny fanontaniako izy izy mbola misy fanantenana ve ny olona manoatra zany tsotra fotsiny nambaran'le pasteur ny rahan'i Jesosy Kristy ozy ny manadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana rehetra izy sy namany zavatra pisaka eo izy izy dia nytoy zany a mbola misy fanontaniana petrako aminao izy fa mpivary tokony asako izy amina bara ary isaky le arivo to isan'andro sy bloky reny poker reny dia misy olona be dia be to amiko eto izy izy ary mamo izy etra vao mivoaka ity toerana ity ary zao rehefa mamatra izy videvako dolo ndraiky posiny zalava saky mody am'izao zany hoe sady mamony a no alaiky dolo ny volana izy dia lasa mody am'izao izy mitaraina dolo izy mivapin'izy ireo tonga eto amiko eto rehefa atoandro mangataka anao zay ozy izy mba akatrono misy ty toerana mivarotana ty fa mijaly izy mba dia manjara ndroako oatra nrenindreny izy hoe vehivavy reny matany tsy ilay dia sady angalako izy izy mbola toizako doka roako mbola misy fanantenana ve ny olona tahaka an'izany izy zay fanafany tsotra ihany namanany pasteur rahan'i Jesosy Kristy manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra tsy namaly betsaka misy pasteur mbola misy fanontaniana anankiray izy ary 13 taona lasa zay ozy izy nahitaka izy vavy tsara kare aho nanao misy asa nataoko izy izy tanina ionaka ary tonga tany eo izy izy a dia nahitako izy vavy io ary dia zao nambarako taminy za lehibe nao nasa anankiray any tany misy anay manana tranombarotra anankiray any manaiko vadiko velo dia nanaiko izy izy eoko izy vavy io
ary misavadika izy fa zao rehefa tonga tany amiko izy izy tisy fanantenana izy hay mpivaritoka ny vadiny fa tsy tompona aminazy voafitaka izy ary fijaliana izy izy ho an'ny vehivavy vadiko fijaliana izy ratrako ary mijaly izy fa ity ozy izy le ragany mbola tena zavatra anankiray tena voatsela koa ty zavatra ty ndraka ozy izy mihaino tsara mihitsy paster vady tahaka ny fanaoko isaky ny arivo izy izy dia mody ary mamy koa sady misotro ary mamy ary ny fanaoko izy dia mamono ny vady tena mampijaly azy finoako izy tsakotsako izy atokototony izy izy ary rehefa namono ny vady koa izy izy dia iny ny zanako vavy raiky be fotoana nanaka anao izy izy namintervation vo hitako dia vilamo maro be sary tena maifitsy dia njera teo amin'le fatako izy izy natosoko tany ary maito ny tenany paster mampalahelo mbola misy fanantenana velony loatra ny zanako izy dia nyraisin'ny paster mbola misy fanantenana satria ny rano jesosy ny manadio ho afaka amin'ny fahotana rehetra dia ozy izy raha mavavava ary anao izy izy tena sy paster mandeha efa lasa tany amin'ny fiangonana paster tiako resahana aminao ma hoe atraiza marina sy ahoana ny fisehoany tantara marina ho lazako anareo ty dia nody io rangahy io ny alina ary efa nody izy dia maraina ny andro tokony tamy fito maherikely teo izy tsy mody aletrano fa tato amin'ny barana izy mipetraka trano dia tazana ony izy io ohatrany feno vovoka be mitsy tarehany satsevoka be izy mirepirepy be zany izy rehefa niala metatra vitsivitsy teo amin'le trano magasin izy dia verina izy ary efa niverina tao amin'le trano izy dia naka seza lavalava vakito le fitaratra sy vitrina rehefa tao amin'ny trano izy poto teadony le fitaratra keza be tsara tany vakivakiny dolidolidoli metra ny whisky ny vary tendolo mihitsy tena baritaka tao amin'le trano nivarotany filisy le trano izy niosona to tavangy whisky divay ny roma rehefa feo izy dia lasa zay izy nandeha pototendolo vao maranay io dia notany trano izy hitany ty zay tonga tao amin'le tranony amizay izy tonga tao amin'le trano izy dia ary dia niakatra tany amin'ny efitrano izy izy dia nipetraka tao amin'le efitrano izy fampiaraka tao izy izy dia hitany zanany sy dadany hoe ndana atsoy dada ka ozy matsy ny fanaona atsoy dada rehefa vita ny sakafotsika maraina dia natahotra be le zanany satria volo foana ko azy dia niakatra ny voatra dia raha vanjokafa ny varavarana dia zao izy nyteny aloha dada midina amin'izay ony ianao fa vita ny sakafo maraina zao izy nyteny nanaokany magi ny anarana izy zafavy magi manala nihiratra ny maso zanany mbola tsy nanrena zany fehizany izy raika be fotoana magi manala lazao neny fa mbola tsy afaka mihina amin'ny sakafo maraina izy nidynaingana le zanany satria zavatra vaovao tamin'ny fiainana izy zaona zay dada magi malala tsy mbola sakafo izy dia narahany miakatra indray zay io narahany le reniny dia zanany nalala manatony anao anako izy dia nijereny tazany koa ny vadiny le vady malalako taitra dolo tao an-trano fa mbola tsy misy zany izy manatony anao ny anako izy dia mipetraka izy dia napetraka teto amin'ny fehany akaviny zanany any dia napetraka teto tomaty tsy sotra zany tsoralahy nandritra vitivitsy ny tomaty tsy sotra zany da mivariny afaka izy
vala vaovao mitanareo androany efa nivonjeny Jesosy alina aza matahotra tsonareo manomboka androany izy fa efa nivonjeny Jesosy alina niovany atmosfera mipisy niany izy teny menaka lasa namotsy fitaovavaka niovany fiarahamonina zany ekery havana ny olona rehefa mandray Jesosy niova tantaramarina zay koa nareo lasa mpampiremanitra izy teo iaho hoe ota manahoana loatra ny otsika na inona ota na mena taky nijaka azy ny rano Jesosy mbola afaka manadio ary rehefa voadio ry havana dia zao tsy ho tsara fanatsonoziny amin'ny lasa raiky zany ekery fiainana amin'ny Kristy ry havana mila matsapa zany no atao hoe famonjena ry havana zany olona vaovao miova lay olona tezidava lasa feno fitiavana ny fiainy marteo zana azy fiainy olona vaovao amin'ny Kristy mila fantatsika sy tsapatsika zany ry havana raha tena nandray Jesosy tsika tokony ho fantatry ny fiarahamonina zany tsy zavatra fenipeny zany fa mila iainantsika mila manana antoka zany itsika melohany anatsika eto ambony tany ry havana ianao androany zany ny antoka velomanao androany azo antoka ve raha iantsika raha riva ho avy Jesosy tena nanray Jesosy marina velo tena azonao antoka hoe manay mandrak'izay rao tena tonga olona vao ve ary nitoepana anatiny miova fa tsy fetrika vela le ory le maolona miova fa tsy fomba ivela le ory Jesosy manova olona manova le toepana le olona tezitra namono vady lasa safosafo mita zany tadiavin'Andriamanitra dia ny tompo zay ny antony matoy no velona androany raiky amby folo sy roa arivo azonao antoka re raha avy Jesosy tsy fomba ao io fa fiaina vaovao ao amin'ny Kristy androany zay ny antony faharoa ry havana ty antony faharoa aty dia zao matoy ianao mbola men'Andriamanitra tombonao androany te hiara-iasanao izy mila olon'Andriamanitra azon'Andriamanitra tao agnery havana mampibebaka olony tsy misy mpitory azon'Andriamanitra tao agnery havana manova fon'olona tsy misy mpitory fa mila anao Andriamanitra ary Jesosy ry havana raha taty ambony tany ary tsara fa mitady vokatra izy misy tantara foana ny tompo matetika indray izy manao fandoarana misy avy anankiray izy hitany tamin'ny tany Betania izy nanantena vo izy nefa tsy nahita mandravona be nefa tsy nahita vo izy misy dikany tompony tenenreny misy zavatra nirasany tompo aminao matoy ianao meny tombonao misy vokatra tadiavin'Andriamanitra aminao misy vokatra anankiroa reto lazaiko aminao ry havana anrasan'Andriamanitra aminao matoy tsika omen'Andriamanitra tombonao androany tsy mpitoro filazantsara ihany fa ny olombonjena rehetra dia misy vokatra manantena vokatra Andriamanitra amakeronao aty filazantsara ny lioka toko fahatelo amby folo tya mba azahoanao misaitsaina tsara fa matoy ianao velona matoy ianao men'Andriamanitra tombonao androany miaro zavatra aminao Andriamanitra misy zavatra ntenainy aminao na voalohany ianao ny voafo na voatany 31 ianao ny voafo misy zavatra nrasan'Andriamanitra aminao manokana sao dia ny tompo ioka toko fahatelo amby roapolo ary nanao ity fanoharana ity Jesosy nisy olona nambolena teo amin'ny tanymbolona dia nakeo izy nitady fotaniny fa tsy nahita ka dia ho hitan'ny mpanamboatra ny tanymboaloboka iny rehefa telo taona izay aho no tonga nitady fotaniny tiavyavy ity fa tsy nahita kapao io na eo aneny manimba ny tany fa ny mpanamboatra namalika nanao hoe tompoko avy anao ihany izy amin'ity taona ity mandra mpiatoko manodidina azy ka asiko zezika
angamba mbola hamo izy fa raha tsy zany hokapainy aky dia an'io apokalypsy izy avy an'io apokalypsy toko faraka toko fa roapolo andininy fa 13 somary vakitsika kely vakitsika eo amin'ny andininy fa 12 ary nahitany maty any na lehibe na kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandranana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary maty dia nitsaraina araka ny zavatra voasotra taon'ny boky araka ny asany ary ny ranomasina dia namoaka ny maty eo aminy ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty eo aminy dia samy notsaraina araka ny asany izy andalo zany fitsarana ny atsika tsara ny asantsika tsara andalo an'io isika sy misy afaka mitsoka itsika eo anatren'Andriamanitra hojeren'Andriamanitra io ary any Korintana izy dia hoe ampandalovina miafy ny asantsika tsara avy tatoato dia apetraka ny tombo foana tatonato ka le ohatra amin'ity fikamarana ity fa mila mitondra vokatritsika eo anatren'Andriamanitra ary tiako ny mamerina antsika tsara nisambatan'olona mbola tsy amin'ny fikamarana afandray ny fikamarana fa nisambatan'olona mihitsy misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao na voandroany aza ianao miova fo tsy mila étude biblique io jereo tsara le vehivavy Samaritana vo niresaka ora minitra vitsivitsy miaraka tamin'ny tompo dia ny vahoaka tao an-tanàna mivoaka hoe andeha koa hijery zany zavatra nambaranao zany tsy mila étude biblique be zany tsy mila publicité be zany fa mitantara niresaka ny amin'ny Jesosy izy niresaka tamin'ny fiainana izy niresaka tamin'ny zavatra tsapany izy lina ny olona zany ny tiany tompo any amin'ny Malaka izy dia zao nambarany hoe any amin'ny Zakaria zay tsy diso any faraparany any toy zay andeha manaraka anareo zay fa renay fa momba anareo Jehovah mandeha ho azy zany misy vokatra ho azy mandeha ohatra zany ny vokatra voalohany ina tadiavan'Andriamanitra amintsika ny avana aloha ka natianina toko vakina misy zavatra vitsivitsy reo jereo tsara ny tsipriany reo tsy maintsy hita eo amintsika reo ny vokatra rasan'Andriamanitra aminao aloha toe-panahy reo toe-panahy vokatra andrasan'Andriamanitra fa miariary ny vokatra ny fanahy izy andrasan'Andriamanitra amintsika reo vakeo rehefa nitrano manao révision kely nareo rehefa dia zao jereo tsirairay reo amin'ny tenanao maka traduction amin'ny teny frantsay reo ohatra ka tsy dia mazava aminao loatra fa io vokatra io andrasan'Andriamanitra aminao zay mieny zao afatra izao tsy maintsy hita aminao io raha nandray fanamasina ianao tsy maintsy misy toe-panahy be lehibe reo tsy mahazo sarany reo fa mivoaka ao amin'ny olona nandray an' Jesosy reo no miteraka ilay vokatra faharoa ilay taona fanan'olona any amin'ny Daniel toko faharoa froandininy faharoa hoe marina izy ny olona ao anaty toky amin'izao namarina hoe mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mandrak'izay toria rehefa miteraka ao aminao reo vokatra zao any dia miditra amin'izay ianao eo amin'ny planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra dia zao any Petera faharoa ozy Petera faharoa toko fahatelo fa santian'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra isovelo sy ny olona fa samy tonga eo amin'ny fipeparana io ny planin'Andriamanitra rehefa mivoaka eo aminao ilay vokatra ny fanahy dia misintona ny olona ho amin'ny planin'Andriamanitra ianao mitona ny olona hibebaka mitona ny olona hanaiky Jesosy ireo
vokatry ny fanahy reo tsy amboamboariny reo fa mivoaka ao anatin'ny olona dia ilany amin'ny Isaia toko farany ambin'ny folo moa fanahiny fahegrena dia izany nobolany ny Hébreux dia mahataona olona rehefa mivoaka ilay vokatra voalohany matoa tsy mataona olona ianao ao anatin'ny toeram-piasana sy ny sehatrasa misy ianao mandy ny teny matoa ianao tsy matsangana zany karazana vongom-bavaka eo misy ianao na iza mifaneraseranao mandy ny tena fa tsy mivoaka ivokatra io ny mataona olona ny fahalemem-panahy ny fitiavana ny fifaliana ny famonona-po jereo tsara reo manintona olona reo tsy maintsy resy lahatra ny olona ravararava mahitanao falifaly foana mirana foana mitony ny saina tsy mba mikorotantara tsy mba mifiarinaina manoloana lasa eritreritra ny olona manao hoe fa inona no antony vokatra ny fanahy no misintona vokatra ho amin'ny fivavahana ryavana ary zany no anasin'Andriamanitra aminao raha ihany eto ambonin'ny tany ianao tsy maintsy antaniny tenin'Andriamanitra hoe aro tsara'Andriamanitra isikaraky ny asantsika tsararay avy izaho zay tony teny aminao tsy maintsy atalo amin'izany a ianao zay menjo afatra izao raha vokatra zao nanasany tompontsika mila olona Andriamanitra araky nabarako taminao teo mana hoe ain'Andriamanitra kely avana mampibebakolana tsisy mpitoro-keny azy fa nahoana izy tsy maintsy milanao ary tena zavatra safidy revana tombontsoanao ny antsony an'izany tombontsoanao matoy ianao antsoa hiasa ho anao tsy misy interen'Andriamanitra kory na hiasa ianao na tsy hiasa tsy misy fatiatoko an'Andriamanitra mihitsy na tsy maty amokatra azy ianao fa ianao no vomaty ary ianao koa nefa no azo tombontsoa dia manahoana revana zany fitiavan'Andriamanitra zany tsy takatra zay anao izy raha ntson'Andriamanitra anao hiasa raha ntson'Andriamanitra anao anohana ny asany tombontsoa anao anisany fa ntson'Andriamanitra an'Andriamanitra kely avana ny vola eto ambonin'ny tany any vola mena any vola fotsy raha ny fanananao tsisy dikany amin'Andriamanitra raha ny herinao tsisy dikany amin'Andriamanitra fa tombontsoa anao zany no antony misy anao tombon'androandroany misy intérêt be dehibe omen'Andriamanitra anao delité ambony tany ary mibanak'izay zany tsy hitako zay tokony tsy hamalitsika hoe ity aho iraha androany tompo mbola mamerina zany antso zany ho anao mila olona be dehibe ravana toy mila olona toy ary raha tsy afaka mandeha ianao vety tsy mafaka hivavaka ary raha mbola tsy afaka zany koa tsy afaka hivavaka ary raha tsy afaka hivavaka dia tsy mba manam-bola ve ianao aniraka mitorotendry tsy fantatra koa zay tsy anananao aloha dia mila anao Andriamanitra jereo tsara rehefa nomboka amin'izay tompo anaparitaka ny asany dia zao nataony Korotanina voalohany toko faharoa ambin'ny folo zarazaraina amin'izay ny asa zarazaraina ny asa tsy misy asa ratsy reo raha dia ray azy sao dia misy lazaina hoe ity kosa aloha dia tena tsy tia le miserseo ty ka mba tena tsy mahavoa ianao lamako le miserseo dia damina le mitory fa adinonareo ngamba fa misy mivavaka mangina tsy hitanareo maso nefa mitondra vokatra misy olona ke mivavaka ao anay ry havany tsy hitanay maso reo fa ny vokatra kosa ty hita tany Amsterdam zay rehefa nana formation ho any évangéliste tena misy olona tsy hita misy na misy asa nataonay fa mivavaka aizinao mivavaka amban'ny estrady izy mivavaka tsy fantany akory zay isan'ny olona eno tsy fantany akory fa mivavaka izy jesosy kasio ny fondra olonao vonjeo ny fanandro olonao everina sarobity zany fa ka izy reo ambany estrady dia ambany tombotra tsisy asa ambany eo tompo tsisy asa maivana eo tompo zarazaraina ny asa araka nambarako foana leralahy izy io maka caméra ka izy mitenina ty namora azy fa io CD maka ny tafy ary mandeha ny site internet io iteran'izao tontolo izao efa tonga any zany ny asa lerana zava-dehibe io e ary asa Andriamanitra isika tsirany
taona raika be folo sy arivo ity mba tsisy ipetrapetraka intsony isika fa hitaona olona ho a Jesosy ka raha mba andesika iala eto ambony tany dia mba hiteny hoe ity Jesosy nyvokatra asatiny fa matoy tompo nanao fanoarana hoe sasany nomena talenta 5 sasany nomena talenta 2 sasany ray misy dikany reny matoy tompo mametraka nireny teny reny matoy Jesosy indray mandeha teny hoe nafafy ny teny ny sasany avy zato eny ny sasany enimpolo eny ny sasany misy dikany reny ho avy izy jereny reny ianao milainy tompo zay mety afatra izao aza miandry fikambanana aza miandry irahan'ny olona fa mitero afaka mandeha mba mivohatra mandehana afaka mijoro vavolombelona mitero mandehana aza miandry hoe andrasa iresaka amin'ny olona andrasa resaka sy zany milain'ny tompo androany fa ianao milain'ny tompo ity aho irao aho io no antso ny tompo androany amintsika androany abana mila anao ny tompo aza fampiandryandry aza miandry ny olona hoe tompo aza miandry mpiandraikitra aza miandry kao tsy milany zany fa ianao manokana misy androany renao zao afatra izao tsara mihitsy le havana taona maharinasy zay apolo taona mahery zay antso zay nomereko tao anatin'ny sofiko tsy mba tafapetraka intsony tao ambony dable eo tsy mba tafapetraka intsony aho satria ozy ny tompo tao impirina efa nanrenesanao an'izany nefa mbola misy olona tsy mandre any mandehana raha tsy afaka ianao irao ny lalahy mety zay irao amin'ny asa mararanao irao izy mivavao azy ianao androany mbola izay antso zay no apetraka aminao ary amin'ity taona ity fotoana ny esantsika ity riavana fotoana ny esantsika mijery fanan'olona maro ity ty taona nomeny tompontsika ity zay no antso ny tompo omeny tompo aminao raha nomboka ianao androany hoy ataminao teo manao hoe tombontsoa anao no mamaly ny antso tombontsoa anao no mamaly ny antso amin'izao fotoana izao dia mamoy foana hoe fahafolo-karena atofahafolo-karena tsy mba zany tsony ny fotory amin'izao fotoana izao ry abana fa zay fatra ataonao mamarinanao raha ferinao fahafolo-karena pahafolo fitsoko hoarina ke zay fatra ataonao zao loka tiako fahena io no amarinanao raha manome beno dia betsaka nomeny tompo anao raha manome tombonandronao be dia leo amin'ny tompo anao omeny tombonandro fahavenomana ianao fahasamatahotra fa raha mitsitsitsy ny androm-piainanao ianao dia keliko ny vokatra zany zany fotory amin'izao fotoana izao ry abana andro ny fahasoavana zao tia androtsaka zavatra be dia be hotsika Andriamanitra tia mitanjaka sy fahasalamana feno hotsika Andriamanitra fa zaho zay mahafony aino ray azo izay tena Andriamanitra vaninandro iasara zao ry abana be dia be nydiny tompo ataontsika tsara avy ho atsika isavatan'olona no no antso androany tsy misy asa maivana tsy misy asa ratsy na dia mibata ny sezy fotsiny azo no taonao ny leramanty zao mibata ndraiky instrument reto évangéliste io fakara tsy misy anao afaka miteny mahafotra zao nareo tokony hofany ianao rahalahy hoe tena ampiasain'ny tompo aho na dia mibata ny zavatra hoe mifalifa tena ampiasain'ny tompo aho hoe sy misy mitovy amin'ny asa amin'ny asanao tovitsika rehetrarehetra tsisy azoaza maivanitsika ny asa rehetrarehetra mila olona Andriamanitra izy anao ndeha hoirakoiny tompotra zay ny feo azo ny taona izay ampaminazy zay ry havana mafatra ny tomponao androany izy asa be dia be koa atao ty fikamarana ity ao ny fadimy amin'ny telopolo ny fikamarana ao ny fanatratrarina reo tanjona famonjena fanan'olona fanaparitahana an'ireny hahaizan'ny olona mamaky teny efa namaratra tao amin'arobe misy asa be dia be ho ataontsika fa manginanao sampana zay sahirana fa tsisy fitoro teny misy asa be dia be izy anao lasa ianao sasy ianao mila olona tompo manatony ianao raha tsy manana azy tsy mety zany hoe pino somera zany raha avy anao pino somera tsy tompo zany tsy pino mihitsy angambany tsy misy 24 heures sur 24 heures anao fanomporan'Andriamanitra voavoky ny trano ianao andeha hiasa manaraha
filazany tsara mandehandeha ianao epistely velona mety ohatrany ianao epistely velona vakeny ankonanao aza mitady andeha lavitra fa ao koa aloha eny maikamaika re makitorany velona nefa le ao le aky le ao angefa tsy mety bebaka ka izy zany tsisy tsy mety bebaka zany tsy misy tsy mety bebaka de ne ma fialatsyntsika moka tsy masina taniny nge tsy masina taniny zany isika ny fahazavana isika ny fanasana raha tena piny marina ianao riavana naizanaiza toerina le anao mirehitra foana ny jiro raha tena naray jesosy marina ianao le jesosy fahazavana le jesosy fanasana na de matsatsa aza ny fiarahamonina raha vatafiditra ianao mahafinaritra ny miara-miaina aminao naiza na ny pitaranomasy ianao na ny mbanivohatra ianao naiza raha tena naray jesosy ianao mirehitra foana ny fanany ianao ary tsy mila jiro be io tsy mila miroaty io fa nalabozikely aza mitsoroborobika manatona manana problema kely avana ny olona am'izao fotoana zao hoe korotana kely fiaina tokantrano korotana kely avana iza indray no andrasana ianao zay nahita ny fahazavana ndanam-bazarao jesosy ndanam-bazarao eto ty tanana tanarivo ity fotsiny fa tsy andeha lavitra mijany io le tokantrano maro fianakaviana maro ankizy maro mijany zavatra misy iza no andrasana ianao izany mila olona tompo ndeha rehetra mivavaka azy amariny amitsy raha tsy mananasana manatompo fa miasanao zay na izarany resede reny fosiny azy raha tsy mainteny ianao apartao tena le mantsy tombotsy ho anao ity famaneno ny antsoanao ity tena intereo anao ty na fahasalamanao anao na fitahinao anao tsy tediavina lavitra io fa androany io raha itenynao androany manao hoe ity aho iraho aho to ampiasao ny amitsisa enoko jesosy io ampiasao ny fatanrako ampiasao ny fahasalamako ampiasao ny asa mandrarahako ampiasao ny vola ampiasao zay rehetra mety ampiasao jesosy foko anao reo androany vitanao ny asan'andriamanitra magaga ny tokantrano any ary zao teny tompo zay fatra ataonao no amarany tompo anao manao kely inao kely mimeninao raha manao be inao betsaka mimeninao ny amaranao ko azy lavana tantara marina ihany koa fianakavia kristy izy vavy tambola fatamborana izy ny azy ny mahafinaritra azy a dia manampy an'ireny zaza sahirany ireny fa mba mahazo mofo izy dia zarainy amin'ireny mofo ao tokotany manodidina azy fa rehefa lehibe izy lavana rehefa nandray tompo izy nanambady missionnaire izy ary rehefa nanambady missionnaire izy lavana dia zao ny azy mivady izy mivady tsy mampafolo mihitsy fa ny 90 natolo no miasa n'andriamanitra ny 10% fotsiny izy dia tsy lanina mivady amitsan'andriamanitra fitahina marina miako isan-karazany mihitsy zany fianakaviako akaiky zany fatoro tsara ary mana 90% fanananay izy natolotra nanangana orphelinat anakiraiky aza be izy mitaiza ny zazaka motaiza am'izao fotoana zao ary mbola izany ataony atranontsika zany toro teny aminao tsy mba ny ampafolo kely zany izy fa ndrehetraetra dia nomena ihany tompo avoko ary isaky ny mameza izy ampitsany tompo mba azoko lasena aminareo ngamba fa millionnaire mitompo zany ary manao nyas'andriamanitra maneran-tany zany amitsika teny zao any ianao androany raha masa ianao androany mitenena hoe ity aho tompo tsy ny ampafolo ny tsono no tolotro amin'ny ampiainako fa ndrehetrarehetra mitsy tolotro anao jesosy ny ampiainako raha meno ray volana meno heritona meno firitona atolotro no mponao zavy raha tsy nananasa koa azy ianao androany amin'ny fo raha omeno asa tompo androany omeno vola hoetiko amponanao io zany mifanapa-kevitra anditsika ijangany vavaka manao fafanekeny ohatr'izay tompo amin'ny fasa iny fa menontsika andriamanitra androany tsy fantatra zay tianao atolotra tompo ny feo miantso aminao androany
dia feo nisy ampaminany manao hoe iza no dia hoirakay, iza no iranay, iza no dia nompan'Andriamanitra, iza no iasa aman'Andriamanitra. Dia nitenena atao mivavaka valeo tompo riny ny fanapakevitra ao androany tombontsoa anao iaho ny valiteny izay ataonao androany miainana amin'ny tompo ary eo anatrehany eo anjely marobe izay handre nivavaka ao nanao ireo zany fanapakevitra zany mivavaka izy.